Ampanajana sy ampitiavana riavana no itomananao hiaraka iombavaka isika am'izao tolakandro izao. Dia ho ampitombona aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Ny Salamo 117 riavana, ny andininy 1-4 no andeha iarahantsika mamaky anomboana ny fotoana. Salamo 117 ny andiany 1-4. Aorin'izay dia anao tonikira, hira ampanahy isika miaraka miaino zany, de vavaka de aorina ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjaka sy ankalaza ny anaranao mandrak'izay doria. Ankalazanao isan'andro aho sy hiderany anaranao mandrak'izay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy idera ny asanao am'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Amen. Aoka anondrika ny lohantsika sy ny fotsika isika riavana eto anatrehan'Andriamanitra raitsika. Raha io, manondrika ny lohanay sy ny fonay tokoa zay eto anatrehanao, satria Andriamanitra lehibe enao, tsy misy tahaka anao. Enao rery no Andriamanitra mifehy zao tontolo zao, ary asan'ny tananao zahay. Mankalaza anao zay Tompo, mame voninahitra anao zahay, ary de manatona anao, araky nira nataonay teo, mahatoky fa tsy mba nosy-botanana anay ianao. Misaotra am'izao fandarana, zay atoko anao manokana ho an'ny marary. Misaotra anao zay Tompo, satria ianao tokoa no efa naniraka an' Jesosy Kristy ilay zanaka malalanao, anaisotra ny fahotanay ary hitondra ny aretina rehetra. Jesosy, manaja anao zahay, ary de mangataka amin'ny fanainao masina Tompo, mba ampitoetra ny teny atao anatinay, hitombonay amin'ny fahalalananao, dia mitenena aminay Tompo araka ny fombanao. Amen. Hamaky ny soratra masina isika ry havana. Raisoary ny Baiboly ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Lioka. Lioka 7:10.
Vakitsika manomboka amin'ny andininy faha 1 hatramin'ny faha 5. Filazantsara nosoratan'ny Lioka, toko faha 1 toko faha 7 andininy faha 1 hatramin'ny faha 5. Dia miara-mamaky isika, ary raha tsy afaka mamaky ianao marary, dia izay ho anilanao no mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy, dia nandeha namaky any Samaria sy Galili. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka 10 lahy nifanena taminy, izay nijanona teny lavitreny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe, ry Jesosy Tompo, mamindrafo aminay. Ary raha hitan'ireo dia hoy Jesosy taminy, mandehana, misehoa amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo, raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niankohaka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritanina iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa va izy 10 lahy, fa aiza ny 5? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy Jesosy taminy, mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ampitomboina amintsika mandrakariva ry havana, ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy sy ny fahalalana tsara azy, ary dia ombantsika tokoa ny fanahy masina, ametraka ny teny ao an-tsaitsika, ao am-pontsika, mba ho voninahitr'Andriamanitra. Ny nanasitranan'i Jesosy ny boka 10 lahy. Zay no andininy saotra masina ny arahantsika namaky teo. Ary dia izany fanasitranana entin'Andriamanitra izany no mbola iorenantsika tsara ry havana. Ka anio dia foto-kevitra tsotra hoe manasitrana Andriamanitra. Manasitrana Andriamanitra ry havana. Mila tadiditsika izany, ary raha izay ny tadidinao androany, ianao marary, zay miaino io, ny ankohonana misy ny tsy salama, dia mino ary havana fa zava-dehibe zay. Manasitrana Andriamanitra. Izany no nanaovana ny fandaharantsika hoe izaho ny Jehovah, izay manasitrana anao. Ka dia ho jerentsika ry havana reto fahamarinana 3 reto, amin'ny alalan'izao hafatra ny amin'ny nanasitranan'i Jesosy ny boka 10 lahy izao. Voalohany ry havana dia hoe, iza moa no mandray fanasitranana eo amin'ny Tompo? Iza no mandray fanasitranana eo amin'ny Tompo? Ny faharoa dia ny hoe, inona no tanjon'Andriamanitra? Inona no anisan'ny tanjon'Andriamanitra amin'ny asa fanasitranana? Ary ny fahatelo dia ny hoe, tsy mijanona eo amin'ny vatana ihany, fa manasitrana ny olona manontolo Andriamanitra. Manasitrana ny olona manontolo Andriamanitra. Iza ny olona mandray ny fanasitranana? Eto ry havana dia hitantsika fa nisy boka 10 lahy. Ny boka teo amin'izany vaninandro ny ainan'i Jesosy zany, teo amin'ny firenena jiosy, dia nisy fandaminana ny tsy ifangaroaron'izy ireo amin'ny mpiarabelona, fa voatery mitokana izy. Ary raha ohatra ka mifanena manolona, dia tsy mahazo manantona fa dia miantsoantso hoe boka, aretina mifindra moa ny abokana. Ary rehefa sitrana izy, raha ohatra ka sitrana,
de mila maka taratasy any ampisorona izy amarinina zany a fa hoe fa sitrana izy ka mahazo miverina eo amin'ny fiarahamonina. Tonga ary Jesosy teo amin'ity vohitra anankiray ity dia hoy ny vakitsika teo amin'ny 1:12. Io vohitra io a de Jesosy namaky ny Samaria sy Jerosalema. Zany hoe teny kebakeba ny teny zany a, ary de nisy olona Samaritanina tao a, nisy olona Jiosy tao. De rehefa niditra teo amin'ny tanàna io Jesosy de nifanena tamin'le boka folo-lahy. Raha mamaky ny diema isika de zao nambarany diema eo amin'ny 12 am'le hoe nifanena tamin'i Jesosy, de izy hoe nitsena an Jesosy. Zany hoe nanantona an Jesosy izy fa nijanona ihany a, na sy nelanelana fa nanantona izy mihitsy zany nandeha nanantona an Tompo. Zay zany ry havana de tena famarinana anankiray lehibe hoe ny olona mandray ny fanasitranana eo amin'Andriamanitra de ny olona manantona azy, ary de ny teny moa izy reto hoe ry Jesosy Tompo mamindra fo aminay. Olona manantona, miandrandra, mangataka famindrapo. Ny fanasitranana eo amin'Andriamanitra ry havana tsy azo terena, ary tsy misy raha teo moa manana fahefana hanery an'Andriamanitra. Famindrapo no angatahana ry havana. Ary ny zavatra tsara homarihana de tsy voizao akory Jesosy no nanasitrana boka any amin'ny Lioka 5 de misy ny tantaran'ilay olona anankiray izay boka ihany koa dia nanantona ny Tompo izy a, ary de rehefa sitrana moa izy de izy Jesosy hoe miseho ianao any ampisorona fa aza mitabataba, aza miresaka loatra amin'olona ny zavatra natao taminao, fa ity lehilahy ty kosa nefa de nampiely. Zay ny voasoratra ao amin'ny Lioka 5 a, Lioka 5 misy an'izay hoe ary ty lehilahy ty kosa de nampiely ny zavatra zay nataon'ny Tompo taminy. De azo eritreretina zany ry havana fa nandre ny am Jesosy sy ny asa nanasitranana an'le boka anankiray voatantara tao amin'ny Lioka 5 ireto folo-lahy reto de nitsena an Jesosy izy. Zany hoe tao anatiny tao zany fanantenana hoe manana anjara koa izy mba hanasitrana koa Jesosy raha mahita azy de nangataka an'izay famindrapo zay izy. Zay zany le izy hoe ny olona mandray fanasitranana de ny olona ry havana zay manaiky ifandray amin'Andriamanitra, zay mitodika any amin'Andriamanitra, ary zay matoky miandrandra, miandry izany famindrapon'Andriamanitra izany. Hoy ny ao amin'ny bokin'ny Fitomanina 3 ka ny 5:20. Tsara Jehovah am'izay manantena azy de amin'ny olona izay mitady azy. Tsara Jehovah amin'ny olona izay manantena azy ary mitady azy. Ary ny salamo zay nivakitsika teny am-piandohana, ny salamo 5:70 eo amin'ny 5:20 sy ny 5:20 de zao ny voasoratra hoe Jehovah de eo akaikin'izay rehetra miantso azy, de zay rehetra miantso azy marina tokoa, hanefa ny rininy zay matahotra azy izy, ary iainy ny fitarainany ka hamonjy azy. Andriamanitra ry havana dia nanolotra tokoa an Jesosy Kristy, ary voambara mazava tsara fa ny dia kapoka taminy nanasitranana atsika, nitondra ny aretintsika rehetra izy. Zay ny famarinana voalohany, zany hoe mila manantona an'Andriamanitra, mila miatrika an'Andriamanitra, ary mila manantena azy, miandrandra ny famindrapo. Fitentsika malagasy de hoe ny andrandrana indray ve no anafenana ny lohasola. Tsy mety raha ohatra ka olona mitady fanasitranana amin'Andriamanitra no malaina mivavaka, no iafina raha ohatra ka mandombaravarana ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy mety zany.
tsy mahazo mandositra an'Andriamanitra isika fa tsy maintsy manantena ifandray aminy ary miandrandra izay famindrapony zay. Ny fahamarinana faharoa de hoe eo amin'ny fanasitranana ny marary io de misy kendren'Andriamanitra. De hitatsika zany eo amin'ilay andininy fa enina ambin'ny folo, eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo fa 5:50 de le anankiray zay niverina, le anankiray sitrana, de rehefa sitrana izy de niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niankohaka tamin'ny tombotry Jesosy. Ary de ambaran'i Jesosy koa amin'ny andininy fa 7:70 hoe moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an'Andriamanitra va afa-tsy ity lehilahy hafa firenena ity ihany. Ny kendren'Andriamanitra ry havana eo amin'ny fanasitranana ny marary de ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary hitatsika ombieny zany. Raha tsaroantsika ohatra ilay olona narary de nanontany ny mpianatra hoe fa ahoana Jesosy no takizao ity olona ity, ny ray aman-dreny ny vany nanota sa izy? De hoy Jesosy hoe ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary de sahala am'izany koa raha ny tantaran'ny Lazarosy zay hitatsika tsara fa narary izy de nandeha nanantona ny Jesosy i Marta sy Maria nabaviny Lazarosy de lavalava moa ny tantara zany ny am'izay fanasitranan'i Jesosy zay de nambaran'i Jesosy fa zao hoe raha mino isika, raha mino ianao izy de mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy raha teo nefa tena niteny mihitsy hoe raha misy zavatra angatahanareo izy amin'ny anarako de hataoko izany ankalazana ny ray. Zay le programan'Andriamanitra manao an'le fanasitranana, maneho ny voninahiny. Tsy hoe mitady voninahitra sanatria, satria ny voninahitra efa n'Andriamanitra, fa mampafantatra ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny olombelona. Mampafantatra ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ary tsisy nahita an'Andriamanitra fa Jesosy Kristy ny rahany manambara an'Andriamanitra. Manambara an'le voninahitr'Andriamanitra, maneho amin'ny alalan'ny asany zany fahefan'Andriamanitra izany. Zany herin'Andriamanitra izany, zany fitiavan'Andriamanitra izany, zany famindrapon'Andriamanitra izany, izany rehetrarehetra zany no atao hoe voninahitr'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra atao ny manasitrana ny aretina rehetra. Voninahitr'Andriamanitra zany, fahefana tsisy fetra, amin'ny fahalalana tsisy fetra, voninahitr'Andriamanitra zany. Eto de hitatsika fa hoe boka. Efa nilazaintsika teo hoe na ny maty aza natsangany, ao ny jamba, ao ny nalemy, ao ny maro isan-karazany ry havana. Nampahorian'ny demonia, hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Zany hoe le fahefany tsy misy fetra. Afaka manasitrana ny olona rehetra Andriamanitra. Hitatsika tsara fa 10 le marary reto, ny anankiray Samaritana. Tsy tonga Andriamanitra ka hoe ho an'ny sikajony olona ihany ny fahefany, takany hoe mpanjaka ka hoe manana fahefana amin'ny vahoakany eo fotsiny, fa Andriamanitra manana an'izay fahefana sy famindrapo zay ho an'ny olona rehetra. Voninahitr'Andriamanitra, Andriamanitra afaka manasitrana amin'ny fotoana rehetra. Tompon'ny fotoan'Andriamanitra. Raha teo amin'ny jiosy dia tsy azo atao zany hoe miasa manao raharaha na ny manasitrana aza de nanatsy ny havany zareo an' Jesosy, fa tena nataon'i Jesosy zany. Ary ilay nambarantsika teo de hoe tena tamin'ny andro sabatany Jesosy no nanasitrany. Le niteny izy hoe tsy ny ray aman-dreny no nanota, tsy ny zazalahy no nanota, fa ny anehoana ozy ny voninahitr'Andriamanitra ary sabata tamin'izay. Zay zavatra rehetrarehetra zay zany ry havana. De hoe zay le hoe tian'Andriamanitra ampahafantarina amin'ireny asa fanasitranana
tanterahany reny. Tsy voafetra ny fotoana, tsy voafetra ny karazana aretina, tsy voafetra ny fahefany manao zay fomba entiny manasitrana. Be de be ny fomba nentin' Jesosy nanasitrana. Zay le voninahitr'Andriamanitra zay de tena hoe tiany Jesosy ary nandrasany Jesosy tam'reto boka zay nisotraniny reto. De ohatrany misy alahelo ao anatin'le hoe fangatsy efa sitrana daholo ny folo no tsy mba nisy tonga ny verina nanambara ny voninahitr'Andriamanitra. Zay zany ry havana, mila fantatritsika izay. Misy zavatra kendren'Andriamanitra sy andrasan'Andriamanitra rehefa manao fanasitranana izy de mba halalatsika ny voninahitr'Andriamanitra, hafantarantsika fa Jesosy dia avy amin'Andriamanitra ary maneo zany Andriamanitra ray izany. Ary ny famarinana fahatelo de mifandray am'izay lehilahy Samaritanina anankiray zay niverina teo am' Jesosy zay. Hitatsika fa ity lehilahy ty de amin'ny 9:7 ho Jesosy hoe mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Tsy nijanona intsony teo am'le hoe fanasitranana Jesosy, raha nanamarika ny fanadiovana azy tamin'ny abokany, fa hoy izy hoe nahavonjy anao. Ny fanasitranana ry havana de tsy ny nofo ihany no kendren'Andriamanitra hositranina, fa ny olona manontolo. Ny olona manontolo. Isika dia noforon'Andriamanitra vatana, saina, fo amam-panahy. Vatana, saina, fo amam-panahy. Neny sivy zay tsy niverina de sitrana ny vatany de zay. Neny ty anankiray ty niverina izy teo am' Jesosy, nanambara n'le asan'Andriamanitra teo aminy izy. Niankohaka teo am' Jesosy izy, nisy dingam-panasitranana nananany tombo raha oharina tam'ilay sivy lahy. Voakasika Andriamanitra ilay olona, lay sainy sy ny fo amam-panahiny, ka nahafantarany fa asan'Andriamanitra no nahatonga an'ilay fanasitranana, ary nahatonga azy niverina ka niankohaka teo am' Jesosy manaiky fa avy amin'Andriamanitra io Jesosy zay nanasitrany io. Tena zava-dehibe zany ry havana. Ary rehefa mandinika isika eo amin'ny manodidina eo amin'ny fiarahamonina, be dehibe nge ry havana ny fanasitranana entin'Andriamanitra, be dehibe nge ny asan'Andriamanitra, ary misy aza tena hoe mampitola gaga mihitsy, zany hoe tsy takatry ny eritreritra, atao hoe tsy takatry ny siansa koa ny fanasitranana raisiny fa nefa misy ny olona tsy tonga ao aminy mihitsy ny manambara fa hoe Andriamanitra nanatanteraka an'izany. Fa hoy izy hoe tena tsara vitana tamin'iny ka. Tena natanjaka koa zanana herim-po tena za kosa aloha mbola tsy nanaiky ny hoe andeha. De mahalasa eritreritra zany. Ary ao amin'ny filazantsara ny Matthieu, Matthieu 7:10 ka ny 7:10 ry havana, de misy an'izao teny zao. Tenin' Jesosy io. Matthieu 7:10, 7:10 amin'ny anaran'ny Tompo, ary noho izany dia fanoharako no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy miaino na mahalala. De tanteraka aminy ny faminaniny Isaia zay manao hoe andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahafantatra, ary ijery mandrakariva ihany fa tsy hahita, fa efa adala ny fony zao olona izao. Io moa dia faminaniana nambaran'ny Isaia mpaminany any amin'ny Isaia 9:9
ka ny andininy fahasivy sy fahafolo. Mandre fa tsy mahalala, mijery fa tsy mahita. Zany hoe ilay sivy lahy zany a de ny sotran'Andriamanitra mitovy mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny izy 10 lahy reo. Fa tsy nihoatra n'le fanasitranana ny vatana, ny fanasitranana voarainy. Ny an'le anankiray kosa de hoy isika teo hoe nahalala izy fa asan'Andriamanitra io. Zany hoe voakasika zany a ilay fony, ilay fo voalaza hoe fo adala. Ny niretsy sivy zany ohatrany hoe adala ny fony. Raha le teny voalaza tany amin'ny Isaia teo, mijery mandrakariva fa tsy mahita, mandre fa tsy mahalala. De tena mahalasa eritreritra zany ry havana. Misy nefa ny olona ataontsika hoe isakin'izay misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainany, fitahiana, de fantany fa avy amin'Andriamanitra izany. Ary de manome voninahitra an'Andriamanitra foana izy. Misaotra anao Andriamanitra fa zao indray ny zavatra ny tanterahanao. Misaotra anao Andriamanitra. Ary io de tsy mijanona fotsiny eo miresaka hoe aretina moa zany, fa mahatsiaro izy zany fa hoe Andriamanitra no tompo marika eo amin'izay fitahiana rehetra raisiny. Manome voninahitra an'Andriamanitra. Ry havana, ireo no fahamarinana 3 zay raisitsika am'izao tantara filazantsara ny nanasitranan'i Jesosy ny boka 10 lahy. Ny anankiray tamin'ireny a de Samaritanina. Voalohany ary ry havana, ny afatra ho anao marary sy ianao izay manaraka n'izao onjam-peo izao, dia aza vela andalo ny anjaranao. Aza vela andalo ny anjaranao, fa manana fanasitranana ho an'ny olona rehetra Andriamanitra. Aza misalasala, aza miteny hoe zange tsy de mba mpandeha any am-piangonana. Aza dino fa ny anankiray tamin'ireo 10 lahy reo de Samaritanina. Jentilisa zany ry havana. Tsy mahalala an' Jesosy zany, tsy mahalala ny Andriamanitra ny Israely zany, tsy mahalala ny Jehovah Andriamanitra zany, fa mpanompo sampy zany. Fa zao nandre izy dia natoky izy ny famindrapon'Andriamanitra. Ka isika ry havana, zay rehetra mitodika miandrandra ny famindrapon'Andriamanitra de mahazo zany. Zay mandondona no voana, izay mangataka no omena. Faharoa ny afatra de izao: aoka hanome voninahitra an'Andriamanitra, fa izy no tompon'ny aina, ary izy no Andriamanitra manasitrana amin'ny aretina rehetra. Aoka hanome voninahitra an'Andriamanitra. Fahatelo, avelao hikasika ny mombanao manontolo Andriamanitra, ka tsy ny vatana ihany, tsy ity nofo ty ihany no sotran'Andriamanitra, fa zay momba antsika rehetra, ny saina, ny fo. Amam-panahy, aza nisan'izay hoe mijery fa tsy mahita, na mandre fa tsy mahalala. Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy marioa eo amin'ny fiainanao izany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry havana. Iondrika ivavaka isika. Jesosy, tena lehibe ny fitiavanao, tsy mba misy afeninao aminay mihitsy. Mitaonanay ianao, indrindra zay marary, mba hanatona anao. Mananjava tsoa menanay ianao, ary zany tompo no ataonao de satria anao ny fahefana sy ny hery, afaka manasitrana anay ianao, ninina retina mahazo anay. Ary tsy vitany hoe ty nofinay ty any, zay tsy maintsy andalo fahalovana, fa mihoatra lavitra noho izany hatramin'ny fanahinay
sy efa ny mananao toerana manokana ho voninahitra ao Andriamanitra. Avozinay ny fanoloran-tenanay Tompo, indreto zahay miandrandra ny fanasitranana avy aminao ary mahatoky fa ianao Andriamanitra tianay de miaraka aminay. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana. Ankehitriny dia hifarana izao fotoana izao dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsodrano. Raha sitrapon'ny Tompo dia amin'ny heriny an'ito izao isika iombona hanome voninahitra azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anareo anie Jehovah, ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah, ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo anie Jehovah, ka hanome anareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Finaritra ry havana.